Fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra izay mpanaraka an'izao pejy izao amin'ity andro anio ity, efa misara zavatra fifandraisana indray sika androany toriteny foy anio ka dia tsy asiantsika sasiteny be fa tonga dia androso isika anio. Irezaka sika mikasika amin'ny fifandraisana eto anivon'ity zao tontolo zao ity. Ny antony dia tsotra be, ozy izy Jesosy zay niresaka indray mandeha hoe indro aho mametraka anareo tahaka ny zanak'ondry foa ny ambody, dia niteboka voalohany mila iainantsika endre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Ilana fahendrena ny fiainana eto anivon'ity zao tontolo zao ity satria ny antony rehefa nateraka indray marintsika dia indraindray mandeha kafanampo, tsy hafanampo voatery, misy fotoana tena hoe fanamasina no mitarika fa misy fotoana hafanampo aranofo le zavatra iainantsika. Dia tongotsika dia resaka hoe inavo ohatra ny zavatra mety mampididoza satria izay zany le afatra androany hoe mitandrema amin'ny fifandraisana. Rehefa eto anivon'ity zao tontolo zao ity tsika dia tandremo tsara mihitsy ny zavatra mitranga tahaka izao fa be dia be ny olona izay mpitory ny filazantsara latsaka ao anatin'ny fitsangajangana, be dia be ny olona izay nateraka indray marina latsaka ao anatin'ny ferana amin'ny vadin'olona ohatra, latsaka ny anatina fitiavana izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra sy tsy sitrapon'Andriamanitra. Ny zavatra niaingan'le izy zavatra tena tsara, le tanepon'le rahalana le anabavy zany zavatra tena tsara hoe misy olona anankiray manatona anazy, zay le hoe ambody, misy olona anankiray manatona anazy, tsy voatery ho ratsy toetra le olona fa mety mba tena ohatr'izay ihany koa, tsy fantatro ze circonstance sy zavatra nitranga rehetrarehetra tao, dia nandeha niresaka dia mitantara problema le olona, zany zavatra matetika amitranga zany, tantara problema le olona dia mety ampijaliany ny vadiny le olona, mety ampijaliany ny olon-tiany le olona, tsy fantatro ze zavatra mitranga eo, dia mandeha le resaka dia fifaneraserana dia mivadika rehefa avy eo. Amin'ny voalohany izy miainga Jesosy, miainga tia anao Jesosy sy sisa rehetrarehetra, fa avy eo le izy mivadika zavatra fa le sentiment. Ary le olona izay mitory an Jesosy io na dia efa nateraka indray raha dia mety ho latsaka ary mety ho latsaka tanteraka ao anatin'ny fakapana, satria misy zavatra mifampitohitohy mora misoko mangina mandeha mendalana ao anatin'izany. Zay no mila hitandremana isika zanak'Andriamanitra, isika zanak'Andriamanitra dia mila fantatrao ary mila miaino foana ny fanamasina. Zay raha teo ny afatritsika tamin'ny alahady hoe zay tarihan'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra, mila miaino ianao ny fanamasina hoe inona ny tokony ho atao eo anatin'izao toe-javatra zao, fa tsy voatery foana alay-panahy isika hitady vahaolana ho an'ny olona. Ina moa izy ity hitarika an'le olona efa tsy any amin'ny zava-panahy fa ohatrany hoe misisika any anatintsika any hoe raha votsotro any le fifandraisana dia ahoana zany izy efa mba me manomboka manana, izy efa mba me manomboka manana, tandremo tsara mihitsy fifandraisana raha lasa anabavy. Fa raha ohatra ka henonao fa manomboka misy zavatra mety manaitra anao zao afatra zao, fa mino fa misy olona manokana mihitsy tena tiany tompo resahana an'io, fa misy karazana fifandraisana mila ravana, mila pitehana, mila ialana. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza ny boky Petera raha tsy diso mandosira ny fijangajangana. Ny fahotana rehetra na nataon'ny Paoly na epistilin'ny Paoly, fahotana rehetra ataon'ny olona ozy izy dia nivelan'ny tenany ihany fa fijangajangana dia miatraika amin'ity vatany ity. Be dia be ozy ihany mpitory filazantsara, tena madio am-po, tena tsara ny ao anaty, fa latsaka ao anatin'le izy satria manino mandeha amin'ny fifandraisana izay mampiditoza, mandeha amin'ny fifandraisana izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, relation malsaine. Mialahy ianao anatin'izany zavatra zany. Rehefa henonao misy karazana olona hitoriana filazantsara, eno hoe miampita le filazantsara, eno hoe mitombo le olona, eno hoe tena zava-panahy no mandrisika le olona, eno hoe tena zava-panahy, tena mangetaeta zava-panahy ty olona ty fa tsy misy zavatra hafa ho ambadika. Tohizo ny lalany, tohizo. Ny tena tsara raha ohatra hoe vehivavy ianao dia vehivavy tahaka anao ihany koa ampaherezina, lehilahy ianao lehilahy tahaka anao ampaherezina, fa ny lehilahy sy vehivavy mifampihery ty manahirakirana be ihany. Fa raha hitanao hoe mandeha amin'ny lalana tokony ho izy le fifandraisana zany, tohizo le izy. Fa raha hitanao kosa fa manomboka memivily na ny andaniny na ny ankilany, mety ho izy no memivily,
ka mivadika le sentiment efa tsy Jesosy intsony fa tonga de miainy de enao ny lasa mahafinaritra azy na mifamadika le izy enao ndray izy ndray lasa mahafinaritra anao lasa tsy andronao zay ahitana azy nefa tamy voalohany resaka Jesosy tandremo zany fifandraisana zany be de be ihany koa ny tanora latsaka amin'ny fakapana tahaka an'izao hoe izy tena nateraky indray de misy tovolahy matetika vehivavy ny tratra mialatsiny azy fa tonga de miresaka mahitsy tsy miolakolaka miresaka le tovolahy de mampiresaka azy de iny fa tamy voalohany aloha ka ohatran'izao ka any anapino ihany zao fa misisika le tovolahy misisika mambabo mahay miteny mahay miresaka mahay mampime mahay manampitamby ohatrany mafinaritra ohatrany intéressant de aveo manomboka miala am'le fomba fisainana sy le fihevitra am'izay olona ao am Kristy olona pino ihany fa manomboka miova de manomboka mahazo hevitra ny anatin'ny saina any hoe ka izy ary ny amonjy azy nisy fotoana nanao fizarana tahaka zany hoe tandremo fa ianao zanak'Andriamanitra de ny vadinao tanora zanak'Andriamanitra de tokony olona nateraky indray olona mitovy zay ny tokony hiaraka fa rehefa tsy mitovy ny tanjona rehefa tsy mitovy ny ao am-po rehefa tsy mitovy ny antom-pahavelomana sy ny antom-pisina fifandraisana tsy salama ny anara zany relation malsaine ny anara zany hiala ao lavitra zany zavatra zany de ho zako hoe rehefa nisy fotoana ako mifampizara zavatra tahaka zany tamy tambazotra efa tsy fantatro 3 taona lasa ngamana efa taona lasa de mifampizara tandremo tsara zany zavatra zany ny akamaroan'ny olona de namaly zavatra tahaka zao hoe ka izy ary ny amonjy azy de ahoana ary zany avelaovely ho zay ako mieritreritra an'le izy ianao zany te amonjy azy ko maninona raha vadina daholo koa zany le olona rehetrarehetra verivery be de pingiriny very fa maninona tsy le hafa reny ny tianao vonjena fa ty anankiray ty ihany fa afina feny narokarovana inona ny dikan'izany zavatra zany rehefa misy ny zavatra afina fenina sy aroarovana any amintsika any efa mivily lalantsika zay fantatritsika fa lalana tsy izy io fantatritsika mahalala fa lalana tsy izy io alehantsika io fa aroarovantsika sy afina fentsika satria misy tombontsoa misy zavatra mahafinaritra misy zavatra tiatsika tandremo ny fifandraisana am'izao tontolo zao mametraka anareo toy ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambody endre tahaka ny menarano mora tahaka ny voromailala ny fifandraisana rehefa za tena tsoroko aminao androany raha tsy tena fitaritana manokana avy amin'ny fanamasina izay lazaiko fa tsy mitranga fa tsy ataoko hoe raha isanjato ny tranga raha be indrindra ny zanak'Andriamanitra de natao anambady olona zanak'Andriamanitra tahaka azy zay ny fandehan'io raha io ka tandremo le fifandraisana tandremo fifandraisana tsy voatery resam-pitiavana ihany zao resaka ifampizarako aminao zao fa na resaka tsy fantatro be de be n'olona manatona atsika mampiasa sary ahoana re manodikodina amin'ny teny frantsay manipuler antsika noho ny amin'ny fahalalana fa itsika zanak'Andriamanitra noho ny amin'ny fahalalana fa tsika olona amin'ny Kristy noho ny amin'ny fahalalana fa tsika ihany koa tehitorin'ny filazantsara de ohatrany hoe izay no ifehezany atsika sy itadiavany anodikodinana atsika mitandrema zay le hoe endre tahaka ny voromailala tsy asika akory tsika fa mila mora tahaka ny voromailala tsika fa endre tahaka ny menarana mitandrina tsara ny bibilava rehefa mandeha tena mitandrina izy mijery tsara mihitsy izy misy karazana bibilava tsy mivoaka raha tsy amin'ny andro alina misy karazana bibilava miafinafina foana any amin'ny hazo mitovitovy any izy mitovitovy loko aminy any izy miafina sy sisa rehetrarehetra de isika eto anivon'izao tontolo zao mitandrema tsara mba tsy ho tratra sy ho roboka fa raha iveryntsika amin'le resaka olona manambady tsipino teo tena milazanao tsy ray tsy roa tsy folo tsy roapolo tsy zato tsy arivo ny tovavy izay ny ziriziry zay tena nanana fiainam-panatsara mirehitra mafana ho an'ny Kristy fa rehefa miziriziry miditra amin'ilay lalana ananana fifandraisana ozy izy ny tenin'Andriamanitra zay aza mety asiana zioka tsy atonina iombonanareo mitsiminy rehefa miziriziry hiditra mizioka tsy atonina hoentiny iny any amin'ny toerana tena manahirana ary tena ozy izy ny fomba fiteny mioabolana hoe ho tonga lay fotoana anaovanao oabolana fa mpitory teny faraiky ambin'ny folo tonga fotoana anaovanao hoe tsy sitrako izao ka mitandrema tsara tsika ozy ako teo hoe tsy voatery amin'ny resaka fitiavana fa any amin'ny resaka arabola any misy olona te hindram-bola aminao de mody miodikodina eo aminao de mody mihain'ny filazantsara torinao de mody lina amin'ny fivavahanao de mody ohatran'izao de mody ohatran'izao de mody ohatran'izao
tandremo tsara reny zavatra reny, raha nome ho azy ianao a mameza amin'ny fahalalahana. Ity resaka filazantsara ty zany dangereux be mihitsy, mampididoza be no mampiray anio amin'ny fifandraisana ranofo. Ny filazantsara de zava-panahy, aza piraisina amin'ny zavatra ranofo. Raha te hanampy olona ianao ampio fotsiny izy, aza asiana toriteny miaraka amin'ny fanampiana, aza asiana, raha te hiainao zany izy tsy maninona, raha izy mihitsy mangataka hoe za mba hito ambavaka, tsy maninona zany zavatra zany. Fa raha ianao no hoe zay no endrika ana, endrika anankiray tsy fantatro, ataonao condition na fepetra afahana manome fanampiana azy, aza manome tsotro zao rehefa tsy henonao amponao fa tokony anomenao, ary rehefa henonao amponao fa tokony anomenao, de mameza ny kahalalahana amin'ny kitsipoa, tsy misy fepetra na inona fa zavatra hafa ny filazantsara ary zavatra hafa ny zavatra ranofo. De zay ndray fifampizarantsika amin'ity andro anio ity a, mino fa misy zavatra mahasoanao anatin'izany a, mametraka veloma mandram-piona. Averiko eto foana isaky ny alahady a, misy ny directa amin'ny 10 latsaka fefany ka hatramin'ny 1:10 sy fefany. Samy tahiny tompo daholo. Veloma tompo.